Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tany Alemaina no nitranga ny tantara. Ity tovolahy anankiray ity dia anisan'ny mpikambana tao amin'ireo fikambanan'ny tovolahy maditra tany amin'izany toerana izany. Kanefa indray andro dia niova fo izy ary nanaradian'i Jesosy. Ankoatr'izay ihany koa dia tapa-kevitra izy ny andika ny filazantsarany Jaona izay ao amin'ny Baiboly mba ho an'ireto namany. Indray andro ary izy dia nitafahoana tamin'ireto namany ka hoy izy hoe: misy boky aho nientiko anareo avy any Berlin ary tiako vakiana aminareo izany raha tianareo. Dia samy nano ngilatsofina ny aino avokoa reto namany rehetra. Ao amin'ny ity filazantsarany Jaona izay nadikan'ity tovolahy ity tokoa mantsy no anisan'ny boky mirakitra ny tantaran'ilay lehilahy anankiray tsara fanahy, nandalo ny fiainany manontolo ary nanolotra ny ainy mba ho faty amonjena ny olona rehetra eto an-tany. Tsy iza izany fa Jesosy. Dia olona tovolahy tamin'ireto namany hoe: Jesosy Tompo izay tsy mahafoy ny maditra tahaka antsika izao, dia izy no nanamboatra izao teny izao tamin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho antsika. Avy eo dia nanontany indray ilay tovolahy, nanontany reto namany izy hoe firy amin'izy ireo no mahavaky teny, ka zatovolahy sy zatovavy 700 no indray nitsangana namaly izany antso izany. Ary ireo 700 ireo dia samy mifandrombaka ny vidy ilay filazantsara avokoa. Dia samy misaotra sy nanome toky ilay tovolahy fa hamaky sy handinika izany tenin'Andriamanitra izany. Marina tokoa izany fa toy izany ny asarobidin'ny Baiboly sy ny herin'ny mahagaga izay afaka manova ny fo maditra. Ny firarianay eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana dia ny ankamaminao mpiaino ny radio adventista maneran-tany ny tenin'Andriamanitra satria mampahendry io. Amin'izay fotoana izay dia afaka hiaraka hiteny amin'ny mpanao salama ianao manao hoe: endry noho ny mpampianatra rehetra satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako. Endry noho ny antom-panahy satria ny didinao no notandremako. Efa narovako ny tongotro tso amin'izay lalan-dratsy mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala amin'ny fitsipika aho fa ianao no mampianatra ahy. Endreny amin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely atao am-bavako aza. Ny didinao no azoko fahalalana, izany no ankahalako ny lalam-pitaka rehetra. Salamo 720 ny 770 ka hatramin'ny 700. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoamam-po fahazamalaina, faritomotrany andro izao. Tsine fianana fataminy alalany no naharen'izao rehetra izao. Andriamanitra velona ilay parana, vakizo raisina ary terezina pomadio, voasoratro zanany izay nandray azy.
tarika sinjato. Soan'ny tenin'Andriamanitra mianjanja hoe masony miafara ny fiainanao velona sy mahery ihany koa manendrona agnaty fo sy manitsy ny fiainana izay ilay onjany fanantinana fa tamin'ny alalany no naharen'izao rehetra izao Andriamanitra velona ilay mpahary anao vakizo raisina aro terezina pomaty voasoratra zanany izay nandray azy fa tamin'ny alalany no naharen'izao rehetra izao Andriamanitra velona ilay mpahary anao vakizo raisina aro terezina pomaty voasoratra zanany izay nandray azy fa voasoratra zanany izay nandray azy. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no man'ny radio adventista iraisampirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Rehefa mijery ny fitotonganana ara-moraly atraizatraiza isika dia velona hiasy resy lahatra fa tsy ho ela dia hirodana any amin'ny fotony fiarahamonina misy antsika. Very hevitra mpitondra fanjakana atraizatraiza no nifirongatra ny faratsiana amin'ny endriny rehetra izay toa tsy voafehintsony. Isan-dan'izay dia toa samy manana ny famaritany amin'ny atao hoe marina na diso ny olona rehetra. Ahoana ary no hafantarako ny tsara tokony ataoko? Ahoana no ahitako ny tena tombam-bitiko? Manana valiteny mazava ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio adventista iraisampirenena na ny AWR no man'ny Camioatman filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no nolotra izany amin'ny teny malagasy. dia falitafahoana aminao indray ny mpiaramianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Misaotra n'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika fa tafahoana eto indray ary afaka manohy ny fiarahantsika mianatra an'ireo fahamarinana madio avy amin'ny teniny ho valin'ireo olana maro manahirantsaina ny olombelona vokatry ny faharatsiana mitomboaingana manero an-tany. Manana valiteny omena antsika eo anatrehan'izany vi Andriamanitra. Eny tompoko, tsy misy afa-tsy ny famerenana amin'ny laoniny ny fanajana ireo fitsipika fototra folo nomen'Andriamanitra ny vahaolana.
efa inarahantsika nijery teto ireo dididimy voalohany fa nio sika dia hijery ireo dimy hafa fa milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hametraka izao fiarahantsika mianatra izao ambavaka. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainan'ny isa-tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Misaotra noho ny tombontsoa lehibe mbolomena ho anay malalaka hiarahana mianatra ny teninao. Mangataka fanazavan-tsaina aminao indray izahay satria tea lalany marina hanome vahaolana eo natrehan'ireo toe-javatra manahirana vokatry ny faharatsiana mianaka haingana. Taio ny fiarahanay mianatra eo ambany fitarihan'ny fanano masina ary esory ireo zavatra rehetra manelingelinanay tsy handray ny torohevitra mazava avy aminao amin'ny anaratsoan' Jesosy sokonay. Amen. Rehefa nianatra ireo dididimy voalohany nomen'Andriamanitra isika dia samy miaiky fa tena endry tokoa izy satria misoroka ny olana rehetra mihitsy ny fanarahana an'izany. Ka amin'ity anio ity dia maika ho resy lahatra ianao fa nataon'Andriamanitra isorohana ny olana rehetra mihitsy ireo didy 10 nomeny ireo. Andeha ro raisintsika avetrany ny didy 9 ao amin'ny Eksodosy 20:13. Eksodosy 20:13 manao hoe aza mamon'olona, aza mamon'olona. Nanahoana ry ny fiarahamonina misy atsika raha najaina tsara io didy io e? Ary eto dia mitolagaga amin'ireo mpampianatra baiboly sasany ialana tsiny izay samy laza fa efa tsy ilaina intsony io didy 10. Moa ve tsy anisan'ireo antony mahatonga ny halatra sy ny von'olona miendriny samihafa izay mihitatra traizatray izany fampianarana izany satria tsy afenina fa miharihary maro amin'ireo milaza ho mino an'Andriamanitra ni no mamon'olona na mivantana na nkolaka. Vao tsy ela izay dia tratra ny oram-baratra tao anaty ala tany Filipina ny namana Camille Ottoman talelefitry ny radio AWR sy ireo pakasary niaraka taminy. Nialoko atao amin'ny fialofana mitafo-bozaka anankiray izy ireo. Tsy irery anefa izy ireo tamin'izay fa nisy fianakaviana ny toetra anaty ala tao ahitana olona 20 lehibe sy kely mifangaro miampy akoho, alika, saka, osy sy ny sisa. Rehefa tafavory teo izy ireo dia notantaraina ramatoa anankiray antsoina hoe Jaslene ny tantarany. Nitantarainy fa indray andro raha mbola niaraka ny sakafo maraina tamin'ny ankonana izy dia ravany pobasy mirefidrefotra tamin'ny fomba tampoka dia tampoka ny fiadanany maraina teo anivon'izy ireo. Noraisiny Antonio vady ny fitaovam-piadiny tsy vaovao amin'ny ady raha teo izy amin'ny mampiady anaty akata azy ary efa mimbetsaka aza no niatrika ady mafana izy mivady. Tratry ny fandriky ny miaramila mpanjakana nefa izy ireo tamin'ity indray mandeha ity ary toa tsy nanana lalana ivoahana intsony. Dia nivoakaingana tamin'ny varavarana ny lony Antonio, Jaslinina vadiny kosa nibata ny ankizy ary nitsoaka avy tao amin'ny varavarana ambadika mba hiafina any anaty ala mahafantatra toeram-piafenana tany mantsiry zareo. Rehefa niafina niaraka tamin'ny zanany Jaslene dia nanontany tena izy raha mbola velona ny vadiny na tsia. Nohainony tsara nefa fa toa nianana lavitra trano ny feony ady ary farany dia nangina tanteraka. Rehefa niverina tao an-trano izy ireo dia hitany ny vatana mangatsiaka ny Antonio. Tamin'io andro io dia namoy ny vadiny Jaslene, namoy ny rainy reto zaza mbola kely ary io ny zavatra niseho io dia voamaika nanamafy ny fony Jaslene. Nanjary tena halany mafy ny miaramila Filipiana satria namony ny vadiny. Dia nanapa-kevitra izy nanomboka hatreo hanofana ny zanany ho mpiady mahay indrindra arak'izay azo atao mba ho famaliana faty na fatesan'ny raina izy ireo. Vao 10 taona monja ny zokony indrindra tamin'izay fotoana izay ary rehefa tonga 13 taona izy
dia nilatsaka ho miaramila mpikomy ary tena nyrereno ny aminy mihitsy Jaslena reniny. Nampianariny andreo zandriny koa ny fomba fantosirana mangingina ny anaty ala, ny fomba fitadiavana sakafo sy ny atongavana ho mpitifitra kalaza. Niamafy koa ny fony izy ireo izay mbola tanora. Indray andro anefa, rehefa nanodina ny radio kely ny Jaslena hiaino vaovao tahaka ny fanaony, dia tafiditra tamin'ny onjam-peo tsy mahazatra azy antsoina hoe radio adventista maneran-tany. Feondela niresaka momba ny lehilahy anankiray antsoina hoe Jesosy no henony tao. Dia tena liana mihitsy izy. Reny tao fa Andriamanitra tonga hamonjy sady tena tsara fanahy any Jesosy izany. Tiany daholo ny olombelona, na manao ahoana na manao ahoana, na aiza na aiza. Nanana ny fahefana rehetra nefa izy ary afaka nanasitrana ny marary, nanangana ny maty koa aza. Tena talanjona tanteraka Jaslena teo anatrehany zany fitiavana naseho an' Jesosy zany, mamonjy ny olona izay tsy tia azy akory. Dia nanohy ny aino ilay fandarana isan'andro izy ary nanomboka ny analefaka ny fony teo ampandrenesana ny amin'ilay Andriamanitra izay tia azy ary nanolotra fikarakarana sy famelan-keloka ho an'izay mino azy. Dia nisy faniriana nanomboka ny tombo tsy kelikely tao ambony tao hanao fanandramana fiainana vaovao. Farany dia nanapa-kevitra izy hanolotra ny fiainany ho an' Jesosy. Ary tsy ela taorianan'izany dia nametraka ny fiadiny ary niezaka nameno ny sainy tamin'ny fodi-kevitry ny fitiavana sy ny famelan-keloka, na dia ho an'ny fahavalony ratsy indrindra aza. Tsy ela koa dia nanomboka ny aino radio niaraka tamin'ireo zanany lahy, ary indray andro dia niteny taminy lailahy matoa fa tena leony miady. Dia napetraka koa ny fiadiny dia nanolo tena hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ny fanahin'Andriamanitra irery no afaka manova olona hiala amin'ny ratsy ary hanaraka ny tsara tahaka ny zany namako. Rehefa niaona tamin'ilay mpamokatra fandarana tao amin'ny radio izay natonga fiovana taminy i Jaslena taty aoriana, dia nantany azy tamin'ny ranomaso izy hoe, Pastoro, nahoana no elabe ianao vao niresaka taminay ny amin'i Jesosy? Raha nandrian'izany melomantsy zahay dia tsy ho faty ny vadiko, satria ho nianatra ny amin'Andriamanitra niaraka izahay, ary azoko antoka fa ho nandao ny fiainanady ny mpikomy izy, ka tsy ho tara loatra ho azy ny fahalalana ny tokony nataony. Amin'izao fotoana izao dia tia sy manompo an' Jesosy Jaslena sy ireo zanany lahy ary mitandrina ny didy hoe aza mamon'olona. Zany no iveloman'izy ireo. Tena mahatsiaro fitahiana sy fiadanam-potanteraka izy ireo vokatr'izany. Ary ankehitriny dia tonga mpiady amin'ny laharana hafa tanteraka izy ireo, satria nifidy fitaovam-piadiana matanjaka lavitra no ny AK-47S izay nahazatra azy ireo. Mba fantatrao ny fitaovam-piadiana vaovao nyraisin'izy ireo: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, izay mahery sy mahomby lavitra no fitaovam-piadiana nahazatra azy. Ry namako, ny asany tsy fahamarinana rehetra izay natao hanafoy ny fiainana, tahaka ny fankalana, ny valifaty, ny faniriana nisy ratsy ny hafa, dia fandikana ny didy fahenina izay manao hoe aza mamon'olona. Andeha ho jerentsika indray ary ny didy fahafito ao amin'ny 14 amin'ny Exodosy 20. Exodosy 20 andininy fahafito. Manao hoe aza mijangajanga. Ahoana hoe aza mijangajanga. Tena ankavitsiana sisa raha misy aza ny toriteny momban'izany eny am-polopitra. Kanefa raha mankatoa ny lalàna io ny olombelona, dia ho ambony dia ambony ny tahany fahombiaza ny fiainam-panambadiana, ary isy fiantraikany tsara eo anivon'ny fiarahamonina koa izany. Ny hevitr'Andriamanitra momba ny fanambadiana ry havana dia izao: isiny ny fifamatorana, ny fifampatokisana ary ny fahadiovana eo am-mpivady.
io zany no fanandrama ny fitiavana faratampony eto ambonin'ny tany. Rehefa rava noho ny fijangajangany io fifamatorana io dia torotoro ny fony fianakaviana manontolo. Fa inona moa mahatonga ny korotana tahaka an'izao? Satria tsy misy ny fanondra varatra ara-moraly dia tsy manana lalakizorana ny fiarahamonina misy antsika. Vers repère hoy ny fiteny, lasa mikorotana satria miala milalana tokony alehny. Hoy ny fiarahamonina misy antsika hoe ny sainao ihany ny filamatra ao anao hoe tsy misy olona afaka milaza aminao izay tokony ataonao zany. Rehefa tsara aminao dia ataovy, rehefa mitondra fahafinaretana aminao dia ataovy, ninoninona vokany. Sa tsy zany zava-misy? Ny zavatra rehetra izay irian'Andriamanitra azontsika fahafinaretana ry namako dia naola ny Satana avokoa. Naola ny Satana ho fanaranam-po amin'ny filana ranofo feno fitiavatena, ny hevitry ny teny hoe fitiavana. Ny tanjon'ny Satana dia tsotra, ny hanapotika ny fianakaviana. Raha vitany mantsy ny manapotika ny fianakaviana dia hopotika koa ny fiarahamonina, hopotika ny fiangonana, hopotika ny firenena. Amin'izao fotoana izao dia mbola nampidiry ny lalina sy asainy arovana mafindray ny fanambadiany lahy samy lahy, vavy samy vavy, izay fahotanana feno ny kapoky ny faharatsiana tany Sodoma sy Gomora, ny lohany nandravan'Andriamanitra azy. Hitako tamin'ny vaovao frantsay France 24 voatsely zay fa raha tratra mandresy lahatra ny olona na zanaka izay efa tafiditra amin'izany fomba mamao fady zany ianao na zanaka ao aza, dia ho voasazy higadra hatrany amin'ny 2 ka hatrany amin'ny 3 taona hatranomaizina sy mandoha vola hatrany amin'ny 3 alina ka hatramin'ny 4 alina euro, zany hoe 490 tapitrisa ariary ihany ho any zany. Zany dia anisan'ny fambara fa efa tena tombotra ny farandriavana. Mandrora mitsilany ny olona ary samy antsy an'Andriamanitra ity izao tontolo izao efa marefo dia marefo ity. Dia mandefa antso mazava Andriamanitra ao anatin'ny 4 ny anjely 3 hiverenana izay rehetra tia handany aminy amin'ny fitandremana ny didiny. Tokony ho feno fankasitrahana isika noho ny mbola fahafahantsika mandre ny fampitandremana omen'Andriamanitra antsika, ny amin'ny fomba iarovana ny tokantrano sy azona fahasambarana ary fiadanana marina sy maharitra. Ny olona tsopo sy mazava saina rehetra dia samy resy lahatra fa tsy misy tsiny ny arabaky teny tokoa ireo didy rehetra ny men'Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny Salamo 7:7. Salamo 7:7 manao hoe tsy misy tsiny lalàn'i Jehova mamelombelona ny fanahy, matoko ny teny vavolombelon'i Jehova mahendry ny kely saina. Hiditra amin'ny didy manaraka indray ary sika ao amin'ny Eksodosy 2:20 no ahitanao azy. Eksodosy 2:20 na ny didy 9 izay manao hoe aza mangalatra. Ao anao hoe aza mangalatra. Lafin-javatra maro ny resan'Andriamanitra eto, ankoatra ny hoe mpandroba, ny mpandrava, ny mpamaky banky, ny mpanao kolikoly, dia misy heviny lalina koa zany. Tena halatra be vava koa ny fanararotana ny hafa izay marefo na sahirana eo ambany fahefanao. Ilay Andriamanitra mpitsara marina dia tsy azo nizaniza hiatsarana velatsy, ary tsy maintsy handray ny valiny nataony aneny tsirairay, na ny efa maty aza amin'ny fotoana nanganana azy ireny amin'ny maty handray ny fitsarana sahaza azy. Satana dia manao izay iainan'ny olona ao anaty tahotra, hiantehitra amin'ny zavatra ananany fa tsy amin'Andriamanitra. Dia tsy vitsy vokatra izany ireo mangalatra mba hampitomboana harena hiarovatena ary miezaka manafina mafy ny fananany sy asainy miahiahy mafiny amin'izany. Avy eo dia ataony latsaka amin'ny alahelo mafy rehefa andefasany mpangalatra, satria nampianary ny antehitra amin'ny fananany fa tsy atoky an'Andriamanitra. Ny mahatra indray dia ataony marary saina amin'ny tsy fananana izay ananany hafa, dia sari ny angalatra ihany koa. Ny drafitr'Andriamanitra dia ny falian'ny olona rehetra mivokatry ny fisasarany madio, ary tsy anahany amin'izy ireny sao isy angalatra. Tsy voavidim-bola ry havana
ny fiadanam-po azo avy amin'ny asa sarana sy ny herim-po madio ka entanina isika mba hianatra hifaly amin'ny vokatry ny asa sarana sy ny herim-po madio fa izany ny tena misy ny fahasambarana marina. Andeha raha ntsika mijerindray ary ny didy alohan'ny farany dia ny didy fahasivy ny andininy fa 7:20 ao amin'ny Eksodosy no ahitantsika an'izay. Aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ahoana hoe aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ny fandikanan'ity didy ity no isan'ireo miteraka olana sy ady matsiravina traizatraiza. Tadidio fa rehefa mandainga isika mba ho fiarovana ny namantsika sy ho famelezana ny hafa dia mamita tena satria mihevitra isika fa manafaka antsika amin'ny toe-javatra sarotra anankiray izany na azona tombontsoa manokana saingy tadidio fa mamorona fahavoazana fanampy no an'ny tenany ihany izay manao an'izany. Ny mpijoro vavolombelona mandainga mantsy dia tsy maintsy miompy lainga izay ny foronony izay mamatotra azy ihany. Mamorona gadra ho an'ny tenany mpandainga ary isaky ny mandainga izy dia manampy fatorana amin'ny gadra efa mamatotra azy. Tsy manana fiadanam-po reny olona ireny. Voafandrika ao anaty tranokala ny lainganao ihany ianao. Ny olona endry dia tsy mino avy hatrany koa ny fanaratsiana ataon'ny olona mikasika ny hafa. Ny fotoana dia hisedra ny marina ho an'ny olona miaraka amin'i Jehovah. Fantatra foana io. Ny fifosahana, ny lainga izay hamarinina ny fanaovana azy ary lazaina hoe lainga masina hono sy ny marina amin'ny ampahany ary ny finiavana tsy ilazany marina tokony honazaina, ny fantaran-dresaka dia samy fandikana ny didy fahasivy ary avy amin'ilay mpamorona ny lainga daholo ireo rehetrarehetra ireo. Iza moa izany ho ianao? Afaka milazan'izany ny Baiboly ao amin'ny Jaona 7:7. Jaona 7:7. Ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Tsarovy fa eto an-tany ihany dia tsy maintsy ho avelan'Andriamanitra hiatra ny vokatry ny lainga nentina hanampitena ny namana. Betsaka mamita tena amin'ny fiheverana fa afaka mahazo famelan-keloka foana hoana izy na dia voavy nanapotika ny fiainan'ny hafa tamin'ny alalan'ny lainga aza. Tsy maintsy avelan'Andriamanitra ho jinjainao foana nefa izay nafafinao na soana ratsy. Zao ny voalazo amin'ny Pitoroteny 7:20. Pitoroteny 7:20. Saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamalinany ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaon-dratsy. Tsy maintsy ho valiana nefa izany. Tian'Andriamanitra raha milaza ny marina isika. Ny dikan'izany dia marina miteninao ianao. Ity misy tantara anankiray anehoanan'izany. Tena tiako ity tantara momba ny Jaka ity, izay velona nandritry ny krizy lehibe tany amin'ny taona 390 tany ho any. Dia tamin'ny fotoana tsy nahitana vola firy izany. Tantsahatsotra sahirana tamin'ny fivelomana ny fianakaviany Jaka. Dia naniry ny anampy ny fianakaviany hiala tamin'ny fahasairanana nefa Jaka. Ny zavatra hanina nanany anefa dia fintana sy lelam-pintana ary kankana. Izay no adiny rehefa handeha anjono izy. Dia misy lakan-drano kely koa teo akaikiny teo, izay nahafahany nanjono foana. Dia nanapa-kevitra ny anjono izy ary hivarotra trondro eny an-tsena. Isan'andro tamin'izany fotoana izany, izay fotoam-pahavaratra, dia nandeha teny amin'ny lakan-drano izy nanipy ny fintany dia mahazo trondro hatrany. Nanao fifanarana tamin'mpivarotra anankiray izy izay niteny taminy hoe, Jaka, fantatro fa antony tsara ny manosika anao hanao an'izao zavatra izao, ka ny trondro rehetra izay omenao na lehibe na kely manao ahoana dia hovidiako 50 sents aminao izany. Tena vola be izany 50 sents izany tamin'izany fotoana izany. Dia nanjono isan'andro Jaka nandritra n'izany fahavaratra izany. Indraindray dia tena kely dia kely ny trondro azony.
tsy nampaninina n'ilay mpivarotra nefa izany fa nabetsaka na kely na lehibe dia nividiny 50 sents avokoa. Tena nanampy be dehibe izay nilain'ny fianakaviany Jaka nandritra ny heritaona nandany ny ririnina mihitsy ny vola azony. Nanomboka nahatsapa alahelo anefa Jaka indray nandeha. Rehefa nieritreritra sy nanontany tena sao dia nanararoatra loatra an'ilay mpivarotra izy. Indray andro dia nahazo trondro vaventy be izy. Tsy tahaka ny trondro mahazatra ty azony ity. Tena lehibe le izy. Araka ny tantara dia teo amin'ny 5 kilô teo eo ny lanjany. Tena ngeza zany a. Raha ny sotony ny fintana dia izany ny trondro lehibe indrindra azony teo amin'ny fiainany. Rehefa nandeha ho any an-tsena izy dia nisy olona nitondra fiara natsikaritra an'ity tovolahy miaraka amin'ilay trondro goavana be tao an-damosiny. Dia nieritreritra ilay olona nanao hoe andray tena trondro goavana tsy fahita ity a. Dia nijanona tampoka izy sady niteny tamin'ny Jaka hoe vidiko 50 sents aminao zao dia nizao iny trondronao iny. Dia namaly Jaka hoe miala tsiny tompoko, tsy azoko atao izany fa efa nisy olona nresaka tamiko. Dia nampiakatra hatrany ny vidin'ilay olona hatrany amin'ny $2 sy 50 sents mihitsy, izay tena vola be tamin'izany fotoana izany a. Dia nandahatra ny Jaka. Tena fakapanaza ny tolotra izany ho izy ny teny rery. Nefa ilay mpivarotra izay nivarotako ny trondroko dia nanao ady varotra tsy voahevitra tamiko, dia nividiny 50 sents na dia niray amin'ny trondro tena madinika ny meko azy aza. Ka heveriko fa izao ny fotoana mety ahazon'ny trondro sahaza ny volany izay nomeny ahatra amin'izay. Dia nanapa-kevitra ny atoko tamin'ny rary ny tokony nataony teo anatren'Andriamanitra zany i Jaka, izay tokony nataony efatry ny ela mihitsy. Tena natsiaro fifaliana tsy mbola nisy tahakan'izany izy rehefa avy nanatitra n'ilay trondro tamin'ilay mpivarotra izay nitsimbina azy nandritry ny andro maro. Izany no famaritana ny tena vavolombelona marina. Rehefa nialehibe Jaka dia tonga anankiray amin'ireo jeneraly malaza indrindra tamin'ny androny, dia ny jeneraly Stonewall Jackson. Tamin'ny fahatanorany dia nanao safidy ho lehilahy marina izy, lehilahy mahatoky, lehilahy mitana ny teniny ary manakina ny tombam-bindiny amin'izany. Tsy hitanao hoe mahafinaritra ve zany? Tsy mahafaty antoka azy ny fiadanam-po sy ny filaminan-tsaina azo ny vokatra izany, izay miteraka fifaliana tsy voavidy vola nao viana mihitsy. Dia manasanao indray hiaraka hijery ny didy 10 farany ary. Exodosy 20:17. Exodosy 20:17. Aza mitsirlitra ny trano namanao, aza mitsirlitra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombony, na ny borikiny, na izay mety ho any namanao akory aza. Aza mitsirliritra. Ry namako, ny faniriana hanana zavatra tsara kokoa dia tsy mitovy amin'ny hoe mitsirlitra. Azo lazaina aza fa tena fototry ny fahotana rehetra ty didy ity. Gagangambe ianao ilazana an'izany. Mandrara ny faniriana feno fitiavatena ao amintsika zany didy zany, izay mety hitatra ao amin'ny fahotana hafa rehetra. Asa raha fantatrao fa misy tantara izay tena mampiseho ny fomba ny sehony izany ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Samuela 2:12. Samuela 2:12, izay mitantara ny amin'ny Davida mpanjaka nitsirlitra ny vadiny namany izay tsy iza fa Batseba. Ity no ohatra tena mazava maneho ny fomba fitarian'ny fitsirlitana ho amin'ny fahotana maro hafa, izay nitarika an'i Davida handainga, hangalatra ary ny faratampony dia namonoany an'i Oria izay vadiny Batseba mba azony maka ny Batseba. Inona moa no mahatonga ny fitsirlitana? Ataon'ilay ratsy izay hatonga ny olona tsy ho afa-po amin'izay ananany ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ary izany koa ny tanjon'ireny dokam-barotra ireny ane. Vokany any dia tsy vitsy ireo asainy devoly mifaninana tsy akijanona tahaka ny voalavo, dia tonga ho ampony fialonana sy ny fifanaratsiana feno lainga hatrany amin'ny von'olona aza.
ary ny loza dia asainy Satana mandrefy ny fahasambarany amin'ny fananana zavatra ara-materialy sy ara-pafinaretana eo amin'ny ara-no fotsiny olombelona. Dia akipony tsy ahita ny fitahiana efa nomen'Andriamanitra azy ny masony olona, tsy avelany ho afa-po amin'izay fananany, asainy mifantoka amin'izay tsy ananany, dia lasa tsy mahita fifaliana mihitsy raha tsy mahazo izay tsy mbola azony, izay tsy ho tapitra naoviana, dia tahaka an'izany hatrany mandra-pahafatiny, tsy mahita fi amin'izay efa nomena azy izy, fa ny hafa indray aza ny mahita an'izany. Dia azagaga ianao raha mahita olona izay na manana zavatra maro aza kanefa sorena mandrakariva. Azadinoina fa ny fampitsirirritana ny Eva izay tsy nomena azy ene no fomba nakany Satana fanahy. Efa nomen'Andriamanitra any Eva sy Adama avokoa izay rehetra ny ilaina hasambatra azy ireo tao Edena, fa nosarian'ny Satana ny sainy hitsiriritra zavatra hafa tsy nananany, nefa tsy ilainy velively sady tsy ho azony naoviana, dia ny fitoviana amin'Andriamanitra mihitsy, izay toetra nahatonga ny Satana ho lavo tany an-danitra ihany koa. Ry havana, tokony hampieritreritra antsika izany. Ary raha mandinika ianao, dia arehitry Satana ny fifaninanana ny amin'izay mahay misintona fahafinaretana ranofo-indrindra, dia miazakazaka makany daholo, izay manan-karena indrindra, izay manana lamaody farany indrindra, na tsara io na ratsy, dia ekena satria napetraka eo amin'ny toerany lamaody. Dia asainy hifaninanana avokoa izany rehetrarehetra izany, ka rehefa hitan'ilay olona fa tsy tratra n'ireo filamatra sandoka napetraka Satana, izay no heveriny fa tokony ho tratrarin'ireo, dia lasa ketraka tsy mahita fifaliana mihitsy izy. Matsiary tsy manana tombam-bidy aza, dia voasarika hivary lavo amin'ny zavatra manimba azy tanteraka. Matsiravina le fitaka, tsy hitanao ve? Kanefa be ny roboka amin'izany. Ry mpiara-mianatra amiko, Andriamanitra ny manome anao ny tena tombam-bidinao marina, fa tsy ny fananana ara-materialy sy ny laza avy amin'ny filamatra sandoka apetraka Satana, izay tsy hiteraka fa tsy olana matsiraviny eo aminao sy ny mpiaramonina aminao. Ny tena tombam-bidinao, zanak'ilay mpanjaka an'izao rehetra'izao ianao. Manome izay teny ilainao izy, ary feno fankasitrahana ny amin'izany aho. Hinoko fatsapanao izao ny mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe aza mitsiriritra. Hinoko fatsapanao ny fahatsaran'ireo didy folo nomen'Andriamanitra antsika ireo. Ny lalàn'Andriamanitra dia tahaka ny hery miaro na fefy fiarovana manakana antsika tsy anjero ao amin'ny vanja milevo ny fahotana maro, izay kendren'ny Satana anapotehana antsika. Raha amin'ny herintsika samy rery, dia malemy eo natrehany heriny ratsy isika, raha tsy misy ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Ilayntsika ny hanodidina ny tenantsika amin'ireo filamatra Andriamanitra madio ireo, eo ampivezivezena amin'ny lalan'ny fiainana eto amin'ity tany ity. Nomena safidy malalaka isika, kanefa tsarofy, fa tsy maintsy misy vokany avokoa ny safidy atao rehetra, ary tsy sotsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokatra ny safidy nataontsika. Porofo izany, filayntsika ny ho resy lahatra hankatolay Andriamanitra tsy mamitaka antsika, satria izany ihany ny fiarovana antsika tsy ho voafitaka amin'ny fanaovana safidy diso. Ny asan'ny Satana dia ny mamorona tetika hanapotika anao tsotro izao, hampijaly anao ara-panahy, ara-tsaina, ara-petsepo ary ara-batana. Ataony tsy mahita fifaliana mihitsy ianao na manana ny zavatra rehetra mampitsiriritra ny hafa aza, ary ataony matsiriritra trano dokam-barotra ataony tsy lany mihitsy mba halatsaka anao ao anatin'ny aratony. Ny fanirian'Andriamanitra kosa ho antsika dia anterina ihany, fa ny atonga antsika ho sambatra sy hiaina mpiadanana. Dia rehefa mandre zany rehetrarehetra izany ianao dia mety hiazakazaka amin'izay hoe tena hiezaka hitandrina an'ireo didy ireo azany manomboka izao. Izao misy fandrika tsy maintsy elana. Fa dio ny miezaka hitandrina an'ireo fitsipika ireo amin'ny hery maha-olombelona antsika fotsiny, tsy misy ny hery hafa, dia ny hery avy amin'Andriamanitra izany. Mila hery hafa ivelan'ny tenantsika isika satria efa simba ny fahotana. Ilayntsika ny misafidy hankatoa, ary tena zava-dehibe izay safidy izay. Saingy Jesosy no nilaza ny tsy ambaratelon'ny fahombiazana amin'ny fankatoavana ireo didin'Andriamanitra ireo. Ao amin'ny Jaona 5:15
heno tsarany izaho no voaloboka hoy izy ianareo ny sampany raha miray amiko ianareo dia hamobe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy hay manao na inona na inona ka aza dinoana izay ny fifandraisana tsy miato amin'i Jesosy izany no tsy ambaratelon'ny faombiazana raha tianao hamokatra tsara amin'ny fanatanterahana ny sitrapony mifanaraka amin'ireo didy ireo ianao eo amin'ny fiainanao. Tsarofo fa ny lisitry ny fitsipika be dehibe izay indraindray apitsika olombelona mihoatra lavitry ny folo izay tsy misy fifandraisana velona amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ho lasa fanandramana ratsy mampalahelo fotsiny. Na ianao resin'ny Satana lahatra tsy ho tia hankatohan'ireo didin'Andriamanitra ireo izany, na ianao asainy mankatoha azy ireo amin'ny herinao rery dia ho latsaka amin'ny fahakiviana sy ny fanomezantsiny an'Andriamanitra. Hanao hoe mampanao zavatra tsy ho vita rangahandriamanitra zany ka samy fandrika mampididoza zany ireo. Ny olona anankiray miezaka mankatoa ny didin'Andriamanitra amin'ny herin'ny fahaizany fotsiny dia tsy hanana fiadanam-po mihitsy satria tsy havitan'izany mihitsy irery izy dia tsy maintsy ho latsaka amin'ny hakiviana mora foana. Fandriky Satana izany. Aoka ho tsaroana tsara. Aka ohatra isika hampazava azy tsara. Nisy tanora anankiroa ny vady tena nifaly tamin'ny lanonana fanabadiana izay narahany vola tateliny. Dia ny ampitso marainana iny rehefa nitokantrano izy roa dia nitoloran'ilay lehilahy taratasy ilay raha matoa nampakariny. Sady hoy izy, nanao lisitry ny zavatra ataonao isan'andro aho. Atonga ny tokantranontsika ilamina izany. Tsy maintsy mifoha amin'ny 5 maraina ianao isan'andro. Mila sakafo maraina feno aho. Ary ataovy azoko antoka, ataovy vonona tsara, ny patalohako sy ny lobako voapasoka tsara. Sy ny sisa lisitra lavabe mihitsy. Dia rehefa avy ny vakiny ho ren'ilay raha matoa tsara ilay lisitra lavabe dia napetany teo amin'ny rindriny lakozia izany. Mario tsara amin'ny stylony tsirairay amin'izy ireo rehefa vitanao hoy izy namarana ny teniny. Dia nivandravandra ny mason'ilay raha matoa nijery azy, tsy mahateny. Dia mbola nitoizan'ilay lehilahy vadiny ihany nefa ny teny avy eo hoe hanao lisitra vaovao rehefa mananjanaka isika satria betsaka kokoa ny zavatra ho atao amin'izay. Tsy maintsy atao mifanaraka tsara araka ny lisitra omeko ny zavatra rehetra. Dia isakariva dia miferinaina ilay raha matoa. Miaraka mijery ny mariky ny zavatra vita teo amin'ny lisitra izy mivady. Sady mitabataba ny amin'ny zavatra nasainy natao kanefa tsy nahafapo azy rangahy. Dia takizany foana isan'andro. Dia azonao an-tsaina ny vokany. Reraka sady leo no ny fitakiana sy ny tsy fankasitrahana ny ezaka nataony raha matoa farany araka ny efa nampoizina dia nisaraka izy roa. Fa zao afaka ataona vitsivitsy taty aoriana dia raiki-pity tamina lehilahy hafa izay sady tsara tarehy, tsara fanahy, mafinahitra ilay vehivavy. Dia nivady tamin'izay lehilahy izay indray. Tahaka ny nofo ny fiainan'izy roa niaraka. Samy nahatsapa atao mitsingevana eny amin'ny rivotra mihitsy izy roa. Tena fatratra ny fanabadiana izy ireo satria mifanampy hatrany izy roa. Tiany izy ireo ny mandany fotoana miaraka mikarakara sakafo, manamboatra zaridaina tsara tarehy. Dia indray tolakandro dia nisava-boritra tao amin'ny efitra fasiana entana ny an-tampotrano ilay raha matoa. Dia hita ny tampoka tao satria mbola voatahirin'ny tao ny lisitra anankiray nisy an'ireo zavatra tao nataon'ilay vadiny taloha. Tena ny voaramena ny tarehany nahitan'izany. Ny tepo aingana ny fony rehefa niakatra ny fahatezerany na tsiaro ny nahazo azy taloha. Dia rehefa nivakiny tamin'ny feo mafy rery tao ny lisitra ireo zavatra nasaina nataony dia natsapa zavatra hafahafa tao anatiny tao izy. Mifo maraina. Mbola ataoko anie izany izao amboary ny sakafoko maraina. Mbola manao an'izany koa ako. Pasohy ny akanjoko. Ndry, mbola manao izany ahy. Dia rehefa nijereny dia hitany fa mbola ataony daholo ka ireo zavatra tao amin'ilay lisitra izay tena nahasorena azy taloha. Rehefa nilazaina azy fa tsy maintsy ataony araka ny fitakian'ilay vadiny dia lasa ny sainy. Na ny tany tena hoe fa maninona ny mahavita mihoatra n'izany azy amin'izao fotoana izao nefa halako ny nanao an'izany taloha. Fa inona ny antony? Hitantsika ve ny antony mahasamy hafa an'izany? Satria feny fitiavana ny fiarahany tamin'ilay vadiny vaovao.
dia fifaliana ho azy ny anao an'ireo zavatra ireo ho an'ny vadiny ho fanehoan'ny fitiavany azy inoko fa tafita aminao ny tsy ambaratelo ny fankatoavana ry havana ny antony ankatoavantsika an'Andriamanitra dia tsy ny fiezahantsika azo ny fankasitrahany fa hovaly ny fitiavany antsika kosa izay mahatonga antsika ankatoa azy ampitiavana tsy misy teritery tsy mankatoa an'Andriamanitra mba azo famonjena mankatoa azy tsy hoe mba ho vonjena na ahita sitraka fa satria no vonjeny dia tiako ny manao sitrapony ampitiavana ary ny tena mahafinaritra dia izao tsy havelany miady reriko any ahy fa miaraka ampifaliana foana izay ny fitsipika izay to enjana loatra talohanna lalàna ao an'Andriamanitra izany dia anjary hisy heviny tampoko eo amin'ny fiainanao ary tsy ho ezaka mafitsony ianao an'izay tsara na izay andrasana avy aminao satria mamy dia mamy fifandraisanao aminy ary izay nazavaintsika izay no tiany Jesosy lazaina raha nyteny izy hoe raha miray amiko ianareo dia hamoa be fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona Satana no tompon'ilay fiheverana diso manao hoe rehefa misy tsy fifankazoan-kevitra aminao sy Andriamanitra dia miandry ianao amikotrobaratra Andriamanitra ary vonina mely ianao rehefa manao ny tsy mety ianao raha marina izany ry havana dia efa niosondavenona isika rehetra ohatr'izay melohan'ny hamarana antsika azy dia hamaly fanontaniana vitsivitsy napetraky ny olona mikasika ny lalàna isika lalàn'Andriamanitra izany ny voalohany dia ny hoe azo ovana vehono ny didy folon'Andriamanitra ny valiny dia tsia ary Jesosy mihitsy no manome ny valiny ao amin'ny fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoana ny tendrin-tsoratra iray monja aza amin'ny lalàna ao amin'ny Salamo 117:7 dia zao no lazainy Salamo 117:7 ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana mahatoky avokoa ny didiny rehetra mitoetra mafy mandrakizay doria ireny dia misy indray mametraka fanontaniana hoe azo ovaina amin'ny alalan'ny demokrasia ve ny didin'Andriamanitra tsy isika olombelona efa simba ny fahotana no afaka hamaritra ny atao hoe marina efa voafaritra mazava ao anatin'ny didin'Andriamanitra ary raha azo novana lalàn'Andriamanitra dia tsy nilaina na fatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijalinana isolo eloka atsika no nandika antsika n'io lalàna io fa fahafatesana ny tambiny ota hoy ny voalaza amin'ny Romanina 9:17 misy milaza fa any testamenta taloha ny didy folo ary tsy azo ampiarina ao amin'ny testamenta vaovaon'ny kristianina hony eno tsara izay lazain'i Jesosy ao Mateo 7:17 fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy dia izao koa no lazainy eo amin'ny Jaona 4:15 Jaona 4:15 raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ary efa naverimberitsika izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 Apokalipsy 4:12 indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy rehefa mandray marina an'i Jesosy ho mpamonjy azy ny olona anankiray dia hiova tsy kelikely ny toetra ny manontolo ahita fifaliana ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tahaka n'ilay ramatoa izay nikarakara mpitiavana ny vadiny satria tena tiany ary ny zavatra mahafinaritra dia Andriamanitra mihitsy ny mametraka ao an-tsaintsika sy manoratra ao am-pontsika ny lalàny araka nyvoalaza ao amin'ny Hebreo 5:10 manao hoe ho ataoko ao an-tsainy ny lalàny sady ho soratako ao am-pony ary izaho Andriamaniny ary izy ho oloko anisan'ny fanontaniana apetraky ny olona koa no hoe mety ho kristianina marina ve ny olona anankiray nefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:2-7 Jaona 1:2-7 ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny hinoko fa mazava antsika ny valiteny nomeny ny tenin'Andriamanitra raha mbola manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manoratra aminay amin'ny adresy izay omena ianao email awr
feo fanantenana @gmail.com. page Facebook awr feon'ny fanantenana na ny laharany finday 034 06 787 62 033 07 170 70. amin'ny maha-olona antsika dia mety ho latsaka amin'ny fahadisoana isika na isan'andro aza kanefa izay indrindra no ilantsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fa valo sy ny fasivy. Jaona voalohany toko voalohany andiny fa valo sy ny fasivy. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ato anatsika. Tsy tsara zany ny manamary tena fa rehefa diso dia miaiky ny fahotana araka ny voalaza eo amin'ny andiny fasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Tena tsara ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Tena efa nomany ny fomba rehetra amin'ny famonjena antsika. Raha irinao ny ifandray akaiky amin'Andriamanitra ary ifandray tsy tapaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka ny famakinany teniny sy amin'ny fizarana amin'ny afako izay rehetra fantatrao mikasika ny sitrapony izay voarakitra ao anatin'ny didiny. Raha tianao izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amio. Rainay izay ny an-danitra ny anaranay teto ny sitraponao eo amin'ny fiainanay izay voarakitra ao amin'ny didinao ary resy lahatra izay fa raha miaina mifanaraka amin'izany dia hiaina amin'ny fiainana amin'ny fahafenony amin'izao fotoana izao ary ho mandrakizay mihitsy. Misaotra no ny fanirianao hametraka n'io fiarovana io manodidina anay mba tsy ho tratry ny fandriky Satana. Angatahanay ny hery avy aminao raha eo mba hanampy anay ho afaka mandeha mifanaraka amin'ny sitraponao isan'andro. Amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Misotranao tamin'ny fanarahanao ny fandarantsika teto hatramin'ny farany, hitayanao Jehovah Andriamanitra. Manasanao hanaraka ny loha-hevitra lehibe anankiray hafa izay hiarahantsika mijery akaiky eto amin'ny manaraka, izay iresahana manokana mikasika ny amin'ny tombo-kasen'Andriamanitra marina izay apetraka amin'ireo tena mpanaraka azy. Hafatra iankina ny aina koa izany tsy tokony andalovanao fotsiny. Alaminy ny fotoana fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra. Mandra-peona vetivety ary.
izay manovany fo fa izay ratrizay isany andovany ray ka azo ilay fiainana mandraky izay. Tiao Jesosy fa tiankatoanao, tiao Jesosy fa tiako ianao, fa ianao no namonjy ahy, misaotra anao izay. Tiao Jesosy fa tiankatoanao, tiao Jesosy fenony herinao, ompiaino mpankato ka tsy hanamafiny fo. Zay lay onjany fanantenana. Tsy adalana ry tsy alana, fitandremana ny lala, ny marina tsy azo lavina, fa manome fahafana, ho mariky ilay fity nasehonao teo Kalvary, lay didim-pitiavana mitaiza ho amin'ny marina. Tsy adalana ry tsy alana, fitandremana ny lalana, ny marina tsy azo lavina, fa manome fahafana, ho mariky ilay fity nasehonao teo Kalvary, lay didim-pitiavana mitaiza ho amin'ny marina. Tiao Jesosy fa tiankatoanao, tiao Jesosy fa tiako ianao, fa ianao no namonjy ahy, misaotra anao izay. Tiao Jesosy fa tiankatoanao, tiao Jesosy fenony herinao, ompiaino mpankato ka tsy hanamafiny fo. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.